amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zaony Joa. Manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'i Joa Elia. Tona ny fampianarana larana fafiny moa zany ankizy indray zany. Fahavalo na ny numéro 8 zany. Falifalintsika tia mitondray ny fampianarana androany, somary lavalava koa ny fampianarana androany fa elaela tsika tsy niona tsy nifakety fa roa volana zany zay tsika tsy niona dia fampianarana aloha zany ny rahantsika indray ny misy zao. Inoko sady fefa samy falifaly totsika miaino an'izany teny zany ary ravoravo daholo anaraka ny fampianarana indray ny amin'ny zao zao. Merina ny fiarabanantsika rehetra indray totokatrano tena koa ny ambassadeur-n'i Joa Elia no mandroso totokatranotsika ary amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana lehibe mihitsy no rahantsika indray ny amin'ny zao zany. Tsy nomena ny frantsay na ny hafa firenena na anglisy na malagasy na afrikanina ny dito folo fanatokana ho an'ny Israeliana rery ihany ampiana soina zany hoe izay fa ataontsika hoe fanatokana ho an'ny Israeliana rery ihany dia mba manovana io zany dia teknisiana vetivety amin'izay dia azony olona tsara mihitsy zany hoe natokana ho an'ny Israeliana irery ihany zay zany. Dia mba mijery mesazy kely teknisiana fa misy mesazy kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty mesazy ty fa mba tsy tenentsika amin'ny olona fa mba tsika samitsika ty any mifampiresaka zany hoe ino moa santionankely moa zany hoe inona zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra ilay izy, mahafinaritra be ilay izy ho antsika tokantrano. Dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet, zany hoe trany ao amin'ilay tena le hoe antondresaka zany no resantsika avy hatrany. Inona ilay antondresaka? Ny dito folo sy lalàna mosety koa dia natokana ho an'ny zanak'esy rery ihany ary tena tsy misy ankoatran'izay. Ohatra resantsika ilay izy ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay maniry ho any amin'ny lanitra lanitra. Ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitra lanitra dia faly be miaino an'izao fampianarana zao. Dia izay mihitsy ny anomezana azy antsika hoe ino tsara angely teny. Vakintsika ny boky ao amin'ny boky indra moa zany Exodosy toko fa efa namena tolo fa tena amafisina tsara amin'izay izy satria efa tsy hay intsony izay hafarany ty tantaranareo ty na ahoana. Tiany dia efa tsy hay intsony izay fiafarany fa teny efa miomana ho amin'ny fandevasana bomba nucléaire daholo zao tontolo zao. Ary teny efa mifandraona, teny efa tsy vita mifandraona nefa efa mifandefa mihitsy iny. Mandefaka bombabomba tsy hay intsony ny hafaran'ilay izy fa aloha eo avotana izay mbola azo avotana aminareo olombelona aloha sisa fa tenin'ny dada Iavasy Josoa io tanteraka io dia tsy maintsy manavitra farapara ny Eliaho izay mbola te handeha. Ho an'izay tsy te handeha moa zany dia tsy olana zany fa dia efa tatazo eo ny vokatra ny mahazo anao zany. Exodosy 19:5 hoe tena ny Israeliana rery ihany no mihinana izy ity zany. Dia tsy tokony hidiranao mihitsy izay tantandrana dito folo zany dikan'izay dia mitsipy any amin'ny elo daholo satria tsy natokana ho anao izay lalàna. Ahoana moa nefa anao niditra tao zany? Dia zany ilay fanontena hoe nanino ianao niditra tao, iza napiditra anao tao? Dia ho an'izay mahatsapa-tena zany hoe tsy mety natao dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana ampitandrana dito folo io, misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fivavahana ampitandrana dito folo anao io dia manatona ny Elia zao henonareo zao ny feony. Ary io ny tarehiny io ho an'izay mijery tele dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa io ny atao hoe Elia io ny rahan'ny Josoa dahoary. Izy misy teo Exodosy toko 8:10 afakely izy na zavatra fa no miseho ato. Ndazokely aloha fa tena zavatra fa no miseho ato. Exodosy toko 8:10 zay atsy aseho amin'izay. Ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra
dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mipetraka mihitsy izany teny eto fa natokana ho an'ny taranak'i Jakôba sy fanambarana omena ny zanak'Israely ity resaka mandito ity izany. Hoe tsy azonareo idirana ho an'ny hafa firenena. Ny atao hafa firenena dia ny anglisy, ny amerikanina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny japoney. Reny hafa firenena ny fiantsoana an'ireny. Fa ny tena tompon'ilay teny araka ny voalaza eto dia ny zanak'Israely na reo Israelianareo na ny taranak'i Jakôba. Dia zareo Israelianina zany resana zany. Ianareo rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsy ny voromahery sy ny napakanesako anareo aty amiko, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra ny fiaina rehetra ianareo fa nytany rehetra. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe raha hitandrina ny fanekeko nareo. Ilay asiana mitandrina azy nefa rehefa hitantsika fa ny zanak'Israely sy ny taranak'i Jakôba mazava be io. Dikan'izany izay malagasy na frantsay na anglisy na sy nitonatona niditra tao efa nandika lalàna ary efa mpanota izy ny dikan'izay. Mazava tsara io teny io. Dia jeontsika ina moa ilay fanekena. Izy io dia nikatra amin'ny Deutéronomia finy ngambany izy. Deutéronomia efa mikaroko ato fa manjary mitady ilay be io tsika zany. Mampiasa baiboly indray raha vao ohatrany hoe fa ity fa elaela ty tsy nampiasaiko mihitsy ity ngamba izy nalelokely be anahy mihitsy hoe ahoana kosa ndre Elia dia tsy mba nampiasainao mihitsy dia le sokafantsika zany diozany ngako ny boky malahelo dia tsy haintsika aloha zany izay eritreretin'ilay boky fa ao amin'ny aiza moa iny tena mila karohana kely ilay koko. Za koa rehefa tsy matadidy an'itiako hoe dia efa ahoana moa zany izy teo le hoe enomeninareo ny aiza tokoa iny aiza iny rova za koa ty fa ela be tsy nikitihana n'itony baiboly tony tandre milalana sy nididy tsy tia mihitsy nisy ka dia le hoe dia enomeninareo ny fanekena dia ny dity folo izay mihitsy ilay soratra ao tsy tadidareo koa ve zay loza fa tsisy mahatadidy tsony tsika rehetrako. Za koa ty tsy mahatadidiko mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelantsika raha tsy hitantsika izy mihitsy izay. Io ary fitantsika Deutéronomia toko faefatra andininy fa 3:10 zay itanareo fa tadidika any rehefa elany Deutéronomia 4:13 rova koa tamin'iny tena ohatrany tsy namokatra ianao tamin'iny tena tsy namokatra ianao tamin'iny ndao ary iozanareo hoe angavy hoe ianao mampianatra samy resaka ka mahafinaritra mifampiresaka rehefa mampianatra. Tanao mpampianatra tsy maintsy miresaka amin'ny mpianatra mba hiditra tsara ny lesona dia ohatr'izany koa izy io fampiresaka tsara dia miditra tsara amin'izay nareo tsy miteny hoe masika be zany Elia zany tsisy azy zany fa Elia zany entitra be ny marina tsy mety manaiky zavatra ratsy mihitsy izy. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidihany anareo arahina dia ny dity folo ka ilay fanekana ny fampiresana reny boky ny Exodus teo zany dia ny dity folo sy ny lalàna amin'ny Mose. Io zany ilay fanekena. Io zany le hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandrema malagasy, tsy azo tandrema ny frantsay, ny anglisy, ny rosianina, ny amerikanina, ny japoney fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io. Namafisiny zany. Dia izay mantsy le hoe tsy nomena ny hafa firenena io. Namafisiny zany ao amin'ny bokyny Salamo. No angenotsika ny aty Salamo 147 19-20 izay moa zany ry rova. Salamo 147 dia hoatsika eny indray. Eno ndraiky ny teny milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Tena mahitsy be mihitsy le teny ary tena be impressé ohatrany basy mitifitra any fahatry ny Russie sy ny Ukraine hatrany dia
miaraka amin'ny jumelle ay ohatra izany koa ty teny ity milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipy ny tany Israely. Zany hoe mialanao ry malagasy, mialanao ry frantsay, fa raha mbola mitandrina an'izany ianao dia mpandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna ny dika an'izany. Ny andininy faharoapolo mahitsy be mihitsy ny teny, tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny. Mahitsy be mihitsy ny teny, tsy fantatry ireny ny fitsipiny. Manina ianao no nafantatra fa antena napetraka aminao izay mihaino sy mandray any Eliam izao manirana azy tontolo izao, maninona ianao no nafantatra ny resaka didifolo nefa ianao tsy Israely ihany. Izay ny profo fa mpamosavy nampianatra anao an'io ary mpamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo. Devolona no oranao an'izany sary zany, zany hevitra zany avy any amin'ny devoly zany manoro-hevitra Elia hoe miala tany amin'izay andao anaraka ny Elia. Manarahany Elia nareo, ho an'izay hamonjy ny fanany rehetra dia manarahany Elia. Io Elia io tanareo io mahafinaritra be zany Elia zany, tsara zany. Devoly ihany ny tsy tehany io satria mandrava ny asany ary mamoaka ny olona hiala ao ambanin'ny fahefany dia tsy mahazaka mihitsy ny devoly. Izay no mahatonga azy manaratsy ny tena izy. Ho adverserany ve tsy ho aratsiny dia mino an'ilay fanaratsiana tokoa ilay olona fa mananatra Elia hoe efa aza mety ramin'izany tsoa fa devoly tsy maintsy manao an'izany, asany io. Fa ianareo ilay fanafananareo sy ny fanavotany eritreretina amin'izay. Lozika ny devoly tsy maintsy manaratsy any Elia satria mpamonjy olona dia tsy maintsy aratsy ny devoly. Io zany aza mety miaino an'izay tsoa fa lasa mivadika devoly ohatra ny devoly ihany ianao farany nefa mba olona ihany. Dia zao ny teny anankiroa milaza fa tena tsy natokana ho an'ny malagasy na ny frantsay na ny anglisy na ny amerikanina na komorianina na sinoa na japoniana na australianina na arabo zany didy fosy lamina Mose zany, fa natokana ho an'ny israeliana irery ihany. Raha vao nanohitra an'izay teny izay ianao zany hoe tandrana io didy folo io dia mpanoty ianao ary mpandika lalàna, satria lalàna amin'ny teny hoe natokana ho an'ny israelianina. Ianao nitsofotsofoka tao mpanoty ianao mendrika ho atsipy any amin'ny elo mihitsiny ianao. Izay aloha zany ny sary ray voalohany izay hoe mpandika lalàna izay nanao an'io. Ka ilay hoe inona ilay fandika an-dalàna io nataonao io, ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany. Raha fakitsika ny ten'Andriamanitra ary amin'ny bokin'ny Jaona voalohany fa hitantsika amin'izay zany ilay fahotana dia io ny fandikana an'ireny teny ireny dia mampanota anao. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Izay etra ny teny dia miteny mihitsy hoe izay rehetra mpanota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe ny olona mpanota zany no tia mandika lalàna zany, ary rehefa mandika lalàna ianao zany dia mpanota. Ary reto mpanota reto ilay ho any amin'ny elo, ary ny mpanota tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany. Zany hoe ny hafa firenena rera izay nitandrina didy folo zany dia mpanota daholo satria nandika lalàna dia mitsipy any amin'ny farimy rehetra avy sy solo farinareo satria mpanota. Aza mety fitana io ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy marina izay atao hoe mpanota dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta, ka aza mety ho fitahana. Korintana voalohany dia misy fananarana kely mandeha zany tena marina, mahafinaritra be ilay teny androany. Misy fananarana kely manokatra tsara ny sainao. Korintana voalohany toko fahenina andininy fahasivy. Mahatsiro anie izao teny izao ay sady misy teny mahatonga saina, misy teny fananarana, misy teny hoe aza manao foana sao matsipy any amin'ny elo any ianao, fa ny endra mahita tany ka mery ny adala kosa mandroso ka vo ka aza mipetraka ao amin'ny plasy ny adala mihitsy ny ianao fa mivato ao aingana tao naraka ny Elia. Ho an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra mot d'ordre raha miavoaka ny Elia, baiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrarehetra ho any aminay ho amin'izay nareo. Satria efa miantso aty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina, ny olona tsy marina toa hoe mpanota ilay mpandika lalàna, ilay ota ny fandikan-dalàna rehetra zany ota zay idorentsika ilay tsy famarina rehefa oriana kely eo. Izao tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Ka ny olona mpandika lalàna zany dia olona tsy marina fa mpanota
dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra zany ianao fa aza rediredeny ny fiangonana izay misy ianao na ataon'ilay mpitondra fivavahana mirediredy fahatanao ianao, fa olona ao atsipy any amira anao no tena izy, satria fandika an-dalàna no ataonao. Zay ray aloha zay fa mbola ho fantatsika ny hoe inona ilay tena ota rehefa kely elo indray, fa mbola hatreo aloha. Hitiny antsika amin'ny laharana faharoa amin'ilay fampianarana, ezantsika vita ao anatin'ny atsasakadiny izy dia vita aloha ny fampianarana voalohany. Ity didy folo ty indray sy lalàna na Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana ankoatran'ny zanak'Israely, any Israela azafady indrindra. Ao Israela rery ihany no azo tandremana, zay indray ny faharoa zay. Ka raha ohatrany io zany ka nitandremanao taty Madagasikara na taty France na taty Amerika na taty Australie na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny Arabo, efa mpadika lalàna koa ena, satria ao Israela rery ihany io zay no lalàna no azo tandremana. Raha vaketsika indray ny teny Deutéronomia, ianao igny zao zava-dozana azo anao zao dia tsy mbola tonga saina ihany ve ianao? Aloha manoro-hevitra tonga saina amin'izay. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitrareo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehnareo holovana. Ity didy sy fitsipika ity zany raha olona dia lazainy soatra masina mihitsy ny fa ary dada iavà mihitsy manao siny fa ao amin'ny tany izay holovan'ny zanak'Israely rery ihany, ao amin'ny tany izay holovain'ny zanak'Israely rery ihany, ao io no azo tandremana. Lalàna tsy azo loha ivalozana mihitsy zany. Izany hoe izay nandika an'izany teny zany koa dia mbola mpanota indray, dia io no mahatonga anareo miteny hoe tsy maintsy mpanota nareo satria zay ilay Andriamanitra tsy izy ny tomponareo. Zay ny vokatra ny nataon'i Jesosy. Jesosy Jésus Jizasy nampianatra an'izany lainga zany ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy ilay miteny hoe tandremo ny didy folo. Devoly nampianatra an'izany, hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay. Zay no mahatonga namitenareo amin'izay hoe andao anaraka ny Elia. Aza mety vonoany devoly tsony fa ampy zay. Be zay famonona nataon'izay, ampy zay. Be zay olona efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo zay, dia ny devoly Satana zany sy ny firongany. Aza manaiky tsony ianao, andao anaraka ny Elia. Ho any amin'ny Ahosoatsika, hoentiko any nareo, ho any amin'ny lanitra lanitra, ho any amin'ny dada malala Yahova. Tsy irinao ve zany? Maniry zany fa zany ny tena fiainana zany. Mazava be ny sohatra miara-mijery sy miara-mamaky, miara-mahita, miara-mandre. Ahoana moa anao mbola ho fitana indray dia mbola anaiky ho fitana ve ianao? Natao ina zany ty diplôma be na professoranao ty, doctorananao ty, ingénieur sy ny tena mpanao recherche ambony be anao. Ahoana tsy ahitana ny soratra mazava be ambany masonao io? Asakasaka anao zay tsy mbola tonga saina fa anao ny ianao fa za fotsiny miantso hoe ho azy zay ho any amin'ny lanitra lanitra, ny fanahy rehetrarehetra ho any amin'ny lanitra lanitra manaraha ny Elia, manatona ny Elia. Sangana daholo ndao andeha. Ray izay Deutéronomia indray 12 zao nefa ketsika indray teny manaraka indray ty fanaporofona fa tena tsy azo tandremana ankoatrany ao Israela ty didy folo sy lalàna Mose ty ka reo zay nampianatra anareo an'izany hoe mitandrina didy folo mampandoam-pafolokariana sy ny maro samihafa zany olona ny rahana devoly reo. Mahitsy be ny tenin'ny Eliako. Za koa raha mbola misintona azy koa hoe fanahy tokony hovonjeny nareo ka manavotaingana ny fanahinareo fa aza mety ho ampiasaina devoly tsony, efa fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay miala atao amin'izay. Aza mijery kapoaka fa vonjeo ilay fanahy mba tonga saina, aza tia tena ny teny izy. Deutéronomia 12 izao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo. Haraina any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Tena ay. Ity izy ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny fotoana izay avy anao mazanak'isy eto ambony tany dia aza mitandrina io didy folo io fa ao Israela rery ihany iny azondreo tandremana. Tsy azondreo entina
any France, tsy azo entina any Angleterre, tsy azo entina any Amerika, tsy azo entina any Chine, tsy azo entina any Japon, tsy azo entina any Australie, amin'ny faritry ny arabo tsy azo entina zany didy folo zany. Interdit ao Israel rery any io no azo tandremana. Mahitsy be ny teny io sady mivandravandra be ny soratra. Ama tsy mila solomaso kosa ny tena maro fa te fangeza koa izy io. Zay. Nefa jerevo nataonao nandika ny zanalalana zany nao firy taona. Lasa vadika mpanota ianao ary io nena tonga anao mpanota. Ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetrarehetra nefa tenareo olombelona rehetrarehetra tsisy afaka mihitsy nareo nanoray azy. Dia tonga na miteny hoe manatona amin'izay ny Elias satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany miara-panota daholo na rehetrarehetra reo. Dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fokizay. Fokizay. Ny fiangonana fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, ina ny mbola ipetrahanao. Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika miteny zao fa zava-dosany mitanga amin'ity planeta Terre an'ireo teny. Aza mandrimandry mananaretina nareo olombelona fa efa loza be mahatsiravina ny ety mandeha ny fahatanteran'ny tenin'ny Elia. Dia koa tsy faly hoe misy zahatra mipoaka etiko samy vo daholo fa le teny mandeha ny mahafinaritra efa ody zahay. Dia tsy fantaleo roviny fa efa mandeha ny famantarana fa ody izahay. Ho avy ny famonjena ny olona ho any amin'ny Yehosoa fa tonga kosa ny fanapotehana reo eto amin'izao tontolo izao. Falifaly no any amin'ny lantilandraka tanteraka ny teny hitantsika eny ny toyny mandeha ho azy foana ny zava-drehetra araka ny nanambarana anazy araka ny nanambarana anazy dia tsy maintsy mandeha araka izany io. Zany teny rehetra nomeko antsika izany dia nambarany dada Iava amin'ny teny hoe aza nampiana dia aza ny esorana. Izany hoe tsy azonao hovaina mihitsy ny zany teny zany na kely aza. Tsy azonao transformena. Fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza ny esorana zany teny zany. Noho izany tsy azonao ampiana hoe azo entina ny Madagasikara, azo entina ny France, azo entina ny Angleterre. Ary tany remy tsara mihitsy manasoketa n'ilay zanak'Andriamanitra na manasoketa ny apôstôly araka ny tenin'ny apôstôly. Dada Iava mihitsy ny temiteny ty ary manao siny dia tsy azo nareo kitihana. Na iza mikitikitika an'izao teny izao dia voly izay no izy. Fa tsy misy mihitsy ny zanak'Andriamanitra zany mikitika an'io. Fa raha Jesosy Jesoa kosa aloha dia mikitika an'io mihitsy izy. Dia Jésus Jizasy nikitihany tsaratsara. Na sainy tandremany hafa firenena io dia ianao nitandrina io. Vo tsaratsara ianao zay. Mo tsy tonga saina ihany. Maty amin'izao dia direct any amin'ny elo. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy hidirana mpanota vo nivakitsika teo. Ianao ty voaporofo fa mpanota tsy mahazo miditra ianao. Ary aza manendrikendrika ny apôstôly hoe nisy apôstôly nampitandrina an'izany. Fa lehibe ny eo Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina didy folo ny hafa firenena efa ny amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Anao heritreritra tsara hasomananao foana fa tsy mety fantaro ny lalana lesy ny tokony atao zay mihitsy n'le zay. Deutéronomia toko fa 4:5 didina voaka ny dada Iava kasika ny amin'izao teny zao. Deutéronomia 4:2 dia sady miara-mijery amin'ny écran moa tsika ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampianareo ny teny izay nandidiko anareo ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny avahan'Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Na navatraavatra mihitsy ny dada Iava hoe azo hovavainareo izay teniko izay aza nampianareo zay dia aza ny esoranareo zay fa zay manampy an'izay na manaisotra an'izay teny zay dia mandika ny didiko izy ny tenin'ny Iava malalako. Ho ilay Andriamanitra Abrahama. Ny Andriamanitra Abrahama mihitsy nanao zay tsy misy hoe tsy azonareo anampiana io, tsy azonareo anesorana. Ka ahoana reo nefa mitandrina azy aty Madagasikara, ahoana reo mitandrina ny didy folo aty France, ahoana reo mitandrina didy folo aty Amerika aty. Iza nampanao nareo azy zany avy any amin'izy. Dia mazava be ho avy any amin'ny Jesosy Jesoa sy Jésus Jizasy izy nampanao an'io. Ny Andriamanitra anao zany mpampandika lalàna anao.
mpamietrereta. Mpaniotra an'Andriamanitra io topoinao io. Zany no fanaporofona fa tsy izy o natsonareo hatramin'izay io. Ohatry ho tonga saina ihany. Mbola amaly ihany ianao. Endry mahita ny loza ka mery, ny adala kosa mandrosoka voa. Maniry ka maniry Eliamba hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina. Ndreo eraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Manaraha ny dadamara Yahova. Fotoana ny famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra anao, Andriamanitra mpampanotanao. Nampandika lalalanao, porofon'izany ianao mandoam-pafolo-karena io. Tandrana didifolo ianao ny dikany io. Io didifolo tandremana ny sabata sy ny fadikosa io. Fahadalana meo pampana io ataonao io e. Zao na toe adalana meo pampana mihitsy io ataonao io. Iverena amin'izay. Fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanipazanao any amin'ny ela aloha ny voalohany, fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana, faraparany. Hoe miverena aingana anao fa lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao e. Efa azonao ny porofo io. Tsy afaka mamaly tsony ianao. Ny farana ny teny koa izay ny dingana voalohany hoe tena tsy azonao hidirana tsony ho didi fosilana mosy fa voatao. Ary ho aninao rehefa nahenao an'izany dia tsy mangalatahaka fa manatona ny Eliana atao batisa amin'izay. Fa tsy ilay olona efa mpanotareo indray mbola dia hanangana fiangonana indray dia mody ametraka fiangonana dia mody hitsanga no pastera sy ny karazany eo dia ho avy indray dia mbola hanangona olona indray dia hoe izay koa tsy mitandrina didifolo. Zany ny fanao ny devoly, zany mandika lalàna tsy akijanona, mandika lalàna tsy akijanona. Nefa ny saotra masina teny hoe tsy misy fisarahana ao aminareo ho azy resy lahatra n'izany fampianarana izany manatona ny Elia satria izany ny fampianarana nentin'ny Elia nanomboka tany amin'ny taona hoe tsy mahay manota intsony izay miaraka amin'izany Yehosoa zany ka izay hoe tsy manota tsy mitandrina didifolo intsony izy nydika izay tany amin'ny taona 1984. Zany ny fampianaran'ny Elia zany mahatonga dia olona tsy mahay manota intsony satria izay mihitsy ny fampianaran'ny Elia voalohany. Raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny izany ny atao hoe ambassadeur Jehovah Yehosoa izay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera Sandoka tamin'izany dia izao. Tsisy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy. Tsy nety mitandrina didifolo ny dikan'izay. Tsy mety mitandrina didifolo. Zany ny fampianarana marina zany. Ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangalatahaka fa manatona ny Elia. Andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lanitry izay tevonjena fa rehefa tetsipy any amin'ny elo dia toizy milalaka alenao satria izay ny fahamarinana izay. Koritianina voalohany amarana antsika anazy hoe tsy mety ny mangalatahaka satria misy lalàna napetraka izany dadamara Yahova zany. Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo. Koritianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo. Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'ny Yehosoa tompontsika ilay voahositra mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo. Ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Efa tany amin'ny taona 1984 no nitoriana izany teny izany. Ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny izy efa mafantatra an'izany. Tena hoe aza manao resaka talatalosa fa tsy mety izy. Dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra. Zay ngambany izay no ny fanazavana ny teny dia mirary izy soa antsika rehetra samy tenao soany amin'izay fampianarana voalohany izay dia mba tonga saina hoe tsy misy mahazo misaraka ny eo amin'ny Yehosoa mazava be mihitsy. Rehefa resy lahatra ianao fa tena tsy azo atao tsony mitandrina didifolo dia tsy mahazo misaraka amin'ny Elia tsony ianao dikan'izay. Fa tsy hoe mody mino afetseny-demonda hoe tsika tsy mitandrina didifolo fa ny andro fafito tandremana nefa ny fantatra fa ny andro fafitony zareo sabata ihany io. Ary tsy mety mihena kisoa satria hoe io zanak'Andriamanitra io tsy mihena kisoa izy amin'ny majiosy anazy mampimehy be mihitsy. Matahotra kisoa ve ilay Andriamanitra ny dikan'izay. Zatra namboariny ko atahorany mihinana mihitsy nytika raha zany Yehosoa zany mihinana tsara mihitsy zany. Mpamorona ko atahotra ny zavatra ny foroniny. Mampimehy be raha izany tsara zany. Fa zany hoe hitantsika fa raha avy didifolo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io rafitra intsony fa tena rava io. Zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ve ny didifolo zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay. Raha tsika rivavaka aloha marana ny teny
ho an'ny Dada Maria avany voninahitra mandrakizay. Saora Dada Maria avany. Ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao, mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba, fa ho tafatodika ho any aminao ny olona, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay fa nomaninao an'izay olona anaraka an'izao famarinana izao, izay nomenao sy nampitondrainao any Ahosoa, ilay zanakao malalanao ilay tsy fonao indrindra, kanefa ny foinao indray, rehefa ny sisika monjy an'ilay fanahy, mo tafaferina ny aminao. Dada malalaka iava, vonjeo ny olona, vonjeo ilay fanahy izay tokony vonjena aingana, ho averina sy ho ampidirina ho any aminao. Vonjeo ny fanahy Dada malalaka iava, avoty ny olona hitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay. Matoka fa tena mihaino ahy ianao Dada Maria iava, mihaino ahy ianao Ahosoa, amin'ny famerenana ny olona ho tonga soa amin'izao fanjakana masina izao, amin'ny fiarahany amin'ny Elia, ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao Ahosoa anaovana ny vavaka rehetrarehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Haleluia, amen. Izay indray ny fampianarana izay niarantsika teo, fampianarana lalana fahasivy iny, dia miraha sotsika samy tena soa indray. Amin'ny fitohizan'ny fampianarana indray manaraka, ireo matoy.